Misy hetsika tokoa izay ataonay izay mitondra ny anarana hoe Viletsia. Io hetsika io dia tanterahana any Toamasina manomboka amin'ny faraka amby 20 ny volana Novambra ity ary mifarana ny 9 ny volana Novambra. Ao anatin'izay hetsika ataonay izay dia maro tokoa ny fiarahana amin'ireo izay mpanomana, satria misy ny mpanomana dia ny ao amin'ny tourisme, ny ao Toamasina miara-miasa aminay kanefa misy ny hetsika ngeza be indrindra izay anay ao anatin'ny EFOI na entreprendre au féminin dans l'océan Indien, fikambanan'ny vehivavy mpandraharaha eo anivon'ny océan Indien. Izany hoe ny eto Antananarivo zany ny eto Madagasikara ny tena tiako voizina amin'izay. Ny EFOI Madagasikara zany dia miara-miasa amin'ireo mpanomana ireo. Zavatra ngeza be anankitelo no tanterahana amin'io. Voalohany indrindra dia ilay nambarako teo hoe l'ouverture officielle izay atao amin'ny faraka amby 20 ny volana Novambra. Io ouverture officielle ny Viletsia izay ao anatiny ao misy ny fanokafana ofisialy, kanefa koa rehefa vita izay dia miditra koa tsika amin'ny fanokafana ofisialy ny 2e salon de savoir-faire féminin. Dia io salon io no anehoana n'ireo fahaiza-manao ny vehivavy rehetra. Io dia manomboka amin'io 21 io ary tsy mifarana raha tsy amin'ny 9 ny volana Novambra. Ny fahatelo farany sady ngeza be indrindra koa dia antony anankiray tena nanasanay ny vahiny avy any amin'ny océan Indien dia ireto zavatra ngeza be reto hoe dia ny fankalazana ny 10 taona ny EFOI. Nasaina ny eto toerana ary nasaina koa ny any ivelany. Ny antony dia izany 10 taona izany dia efa mba lehibe ny EFOI dia maneho ny fahaizany ary mendrika rariny loatra raha anaovana fankalazana izany 10 taona izany. Izy io tanterahanay amin'ny alina 15 ny volana Novambra ao amin'ny restaurant Bateau Ivre ao Toamasina. Ao zany asaina koa isika rehetra mba samy hiara hitotorebika, hiara hisaotra, hifampisaotra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Asanay manokana amin'io ianareo rehetra izay fondatrice ny EFOI. Mety misy ny tsy voalazanay ny anarany kanefa izany dia ianareo ny mahalala hoe izay anisany tao asaina. Eo tsika miaona, fampiaona, fampizara ary manamafy indrindra indray ny fisian'ny EFOI eto Madagasikara izay rahantsika malala fa efa eo anivon'ny océan Indien ny EFOI izay misy fiaraha-miasa amin'ny COI izay soratsika manokana. Renim-pianay dia ramatoa vadin'ny filoha pirenena. No izay antony izay dia isoranay manokana azy ny tolotsaina sy zavatra rehetra izay nomeny anay ahafahanay mampiroborobo io atao hoe EFOI io. Eto izany dia miara-miasa kaiky izahay amin'ny ministèren'ny industria sy ny secteur privé. Isoranay azy koa ny fanohanana izay nataony taminay ary maro ireo nanampy anay amin'izao hetsika ngeza be izao izay isoranay ao ny OIF, ao misy maro izay tsy arovotanisy eto avokoa. Ny population izay tsy afa-miala aminay satria miara-miasa mikaiky aminay manana rahavavy izahay eto Madagasikara amin'ny plateforme nationale. Ao ireo mpanorona ny EFOI izay ao anatin'ireny fikambanana ngeza be eto Madagasikara reny fikambanam-behivavy dia reny manohana anay daholo izy rehetra reny na arakevitra na ara-tolotsaina sy ny sisa. Koa eto dia tiako ny laza amintsika fa zavatra tena nomanina ary napetraka tsara mba ho tena ho visibilité na fahitana ny EFOI izay miroborobo tokoa amin'izao fotoana izao. Noho ny antony manana antenne izay eto a Madagasikara dia ny antenne anay miisa 7 amin'izao tsika miteny izao.
io 5 io a dia ao anatin'ny 5 région zany hoe ao anatin'ny 15 région zany a dia 19 ny isan'ny antenne misy ny antenne zany a zay ohatra ny Tuléar zao a dia misy koa Sakara ohatra zao Tomasina misy koa Moramanga zany zavatra zany ohatr'izay nanaovanay azy mba mpivelatra bebe kokoa lay fiarahana miasa no ireo antony isana vehivavy mpandraraha maro be ao anatin'ny eufforie ireo satria mahatratratra ny 500 ny isan'ny vehivavy amin'izao fotoana zao a zay raha miara-miasa aminay a zareo ao amin'ny fikambanany Tantsay dia tiako apetraka eto hoe natao a zao herinandro zao zany a mba ho fiaonam-be vehivavy mpandraraha rehetra sy ny vehivavy mpiara-miasa amin'ny mpandraraha ireo amin'ny fikambanana hafa anehoana ny fahaiza-manao ka izay indrindra ny natonga anay a nanao an'le 2e salon de savoir faire féminin fahaiza-manao zany hoe salon a natao indrindra ho fanehoana ny fahaiza-manao ny vehivavy a salon faharoa izy io a ny tanterahany eufforie io salon io zany a ho ao ny vehivavy mpandraraha rehetra amin'ny faritra rehetra zay volazako teo hitondra ny fahaiza-manaoany ampiseho ny fahaiza-manaoany ary manaraka izany a dia aneo hifampizara fahaiza-manaoany mandray a mizara ary maneo zay ny asan'ireo mpandraraha reo zany a zay ho tonga amin'ny io salon a manomboka ny 21 22 23 ny 24 izahay a dia isy assemblée générale angezabe ito ihany a ny etsika ataon'ny aviletsia zany a zay miaraka aminay a dia isy ny formation samihafa isy ny faneho-kevitra samihafa isy ny fiarahana satria natao mihitsy a mba ho tena isy fifampiraisana amin'ny mpandraraha eufforie Madagasikara ary eto dia tiako manamarika fa ankalaza ny 10 taona izahay eufforie Madagasikara nafaranay manokana reo raha vavinay a amin'ny océan Indien satria araka ny razaiko teo dia amin'ny océan Indien izahay a dia ho avy ety zany a reo raha vavy a any amin'ny plateforme amin'ny océan Indien misy zany a Comore a Maurice a La Réunion a Seychelles ary Rodrigue reo no miara-miasa akaiky aminay eo amin'ny 80 mahery eo no isan'ny stand zay azo vangina amin'ny fotoana io dia manantena antsika rehetra andray anjara amin'izany koa mbola azo atao misoratra anarana ho an'ireo izay liana satria araka ny tenay teo a fanehoana tsy fanehoana fotsiny ny fahaiza-manao ny mpandraraha fa fanehoana ny fahaiza-manao ny vehivavy dia azo atao ao daholo a reo fikambanana samihafa ohatra hoe ny conseil national des femmes malgaches fanehoana reo asan'ny vehivavy hafa toan'ireny femme développement durable fanehoana ny asan'ny vehivavy a femme politika zany rehetra zany azo aseho ao avokoa zany a ho hita hoe hatraiza moa ny fahaiza-manao an'reto vehivavy reto manasa izahay atsika rehetra naiza misy atsika indrindra fa ny ao a Tuléar ny ao a Tomasina dia asainay manokana ianareo rehetra ao Tomasina ho tonga hiatrika izany fotoana lehibe izany tsisy fatiatoka satria na ny mpijery sy ny mpitazana dia hijery an'ireo varotra fampisehoana hijery an'ireo fahaiza-manao ary misy mihitsy ary ny andray an'izany zavatra zay ho zarainay izany eto a dia misaotra nareo rehetra izahay zay niara-niasa rehetra tamin'ny fampitana izao aviletsia 2e salon de savoir faire féminin ny eufforie ary ny fankalazana amin'ny 10 taona ny eufforie soranay manokana ianareo zay nanoana anay namaly miantso ka nanoana harabola isoranay ianareo koa ianareo zay mitrotro anay ambavaka satria fantatray fa zany ny zavatra ngezabe indrindra ary indrindra misaotra makasitraka ny mpikambana rehetra ny organisateur rehetra ary dia mananteny zahay fa any Tomasina no
fotoanatsika ho tonga marobe isika ny faraiky amin'ny roapolo ny volana dia novambra zao, izany hoe amin'ny talata zao manomboka le izy ary tsy mifarana raha tsy amin'ny fahaenina amin'ny roapolo ny volana desambra.